Eritrereto ange hoe nianatra ianao dia tsy misy fanadinana atao mihitsy. Mety misy mieritreritra azy hoe mahafinaritra izany. Dikan'izany anefa rehefa tsy misy ny fanadinana dia tsy misy ny fisondrotana kilasy. Izany hoe na firy taona dia mijanona T1 foana ianao. Indraindray dia heverintsika ho toy izany koa ny fiainana kristianina, hoe rehefa miaraka amin'ny Kristy dia misosa ho azy ny fiainana, tsy misy ny olana. Milaza ny bokin'i Jakoba toko voalohany andininy faharoa manao hoe aoka ho fantatrareo fa ny fizaham-piotra ny finoanareo dia ahatonga faharetana. Mety hahafaly tokoa ny zavatra mitranga, kanefa tsara ho fa ao anatin'ireny dia misy tanjon'Andriamanitra manokana. Jereo anie Josefy tao tokantrano dia tia ny ray indrindra izy, saingy ny rahalahiny fahita-po aminy dia nankahal azy, tonga tamin'ny fivangotana azy ho lasa andevo. Rehefa avy andevo indray izy dia lasa tany ampigadrano. Ahoana ary ny fomba hiatrehana zavatra sarotra eo amin'ny fiainana. Ao amin'ny Genesis toko 7:30 dia misy teny toy izao hoe ary Jehova dia nomba ny Josefy. Tadidio fa Jehova dia nomba ny Josefy mandrakariva, ary Josefy dia nisafidy nifikitra tamin'i Jehova tao anatin'ny toe-javatra sarotra natrehany. Davida dia niaina fanandramana toy izany koa amin'ny Salamo 3:7 manao hoe fa raha izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva mahatsara ahy. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina toko 9. Mety misy ny zavatra sarotra izay hatrehana fa ataovy azo antoka fa miaraka amin'Andriamanitra mandrakariva ianao.